voalohany afatra ho an'ny mpitandrina satria lany mpitandrina rany. Ny afatra faharoa afatra ho an'izy zany zao afatra ho an'ny fiangonana. Ary ny afatra fahatelo afatra ialàn'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Voraisy tsiraray zany afatra zany. Ny afatra ho an'ny mpitandrina dia raisitsika ho miamosa toko fahafito izay nomenantsika androany. Saka ny baiboly nareo rehefa namalala raha manana baiboly ianareo ao amin'ny amosa toko fahafito. Amosa toko fahafito. Amosa toko fahafito. Afatra roa nomen'Andriamanitra ho an'ny mpitandrina miainga avy amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Ny afatra voalohany dia izao: mijoroa ho mafitoto. Azon'olo zany teny malagasy zany a, mijoroa ho mafitoto. Nareo fiangonana zany zao mba miteny an'izany amin'ny pasteronareo: pastero mijoroa ho mafitoto. Alefa so pastero mijoroa ho mafitoto. Enao zany pastera mijoroa ho mafitoto. Ny zavatra mitranga eto masy dia izao: miantso any amosa Jehovahandriamanitra. Ny raha izy atao ny asa mpaminaninana ny raha anazy, saingy nitsangana ny mpisorona nitoroka azy any amin'ny Jeroboama mpanjaka manao hoe misy lehilahy anankiray antsoina hoe Amosa nikonokonona fanongana mpanjakana. Zareo nahita zava-doza izy, nahita zavatra sarotra izy zay mety hatonga azy ho voagana sy ho voahery ao faty mihitsy. Nahita ny mafy izy. Zany no afatra ataovy ihany ny asan'Andriamanitra na misy aza amin'ny mafy. Zany no afan'Andriamanitra mijoroa ho mafitoto. Ny olana sy ny zavatra sarotra dia isy manankareva ihany. Fa mijoro isika. Ahoana hoy Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fifaliana. Zay toa izy. Ahoana hoy Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo ento. Manila sasa mantsy mitady baiboly hafa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fifaliana. Fa tsy zany no marina baiboly hafa. Efa nampanantena ny tompo, nampiomana ny tompo, fa ahita paomintsika, ahita fijanitsika. Kanefa toy dia manao rehefa matokia za efa naharesy zao tontolo izao. Raka eo miasa ny raha tompo antsika dia mijoroa mafitoto. Zay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa ny mpitandrina izao: mijoroa ho mahatoky. Mijoroa ho mahatoky. Ataovy any afatra reo fiangonana: pastero mijoroa ho mahatoky. Alefa pastero mijoroa ho mahatoky. Mahatoky ahoana moa? Andeko vakitsika ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe zao voasoratra eo nanantompo le Amosa toko fahafito zany samy zany a. Ary Amosa tamin'ny Amazia tamin'ny Amosa ry mpahita mpaminany nika zany: andeha mandrosoka makany amin'ny tany mijody ianao ka mihinana haninany ary maminany any. Zao mantsy ry havana malala tamin'ny andron'ny Amosa dia efa nizara moa ny fanjakan'Israely. Ny tapany avaratra dia nampisoina hoe firenen'ny Israely. Ny renivohitra tapany avaratra io Samaria. Ny tapany atsimo kosa dia nampisoina hoe firenen'ny Joda ary ny renivohitra io Jerosalema. Ka ny tena lalina tamin'ny fanoran'Andriamanitra amin'ny Amosa zao: i Amosa dia mpaminany avy ety atsimo no ny raha mpaminany tany amin'ny faritra avaratra. Dia hoy Amazia zay mpisorona tany avaratra manao hoe: ndany ianao ry Amosa miverena any an-taninao, any ianao mihinana any. Azao midika zany hoe andany ianao mihinana any. Za zany dia mieritreritra hoy Amazia fa ianao maminany io no mahamaky anao ny kapokanao, ny hoaninao, ny karamanao. Ka zao izy andana miverena any an-taninao any ianao mikarama. Ny valitenin'ny Amosa zao manao hoe: za tompoko tsy mpikarama fa mpitondra ny tenin'Andriamanitra. Za tsy mpikarama fa mpaminany natsoin'Andriamanitra. Na miasa fa za tsy tararaka mpaminany. Zay ny andininy fa matoa manao an'ity tsy karama ny tadiavako fa ny asan'Andriamanitra ny fampiarahana. Zay misy pastera mijoroa mahatoky. Mijoroa mahatoky mba ho fantatry olona mandrakariva fa izaho sy ianao zay mpon'Andriamanitra manao iasany tsy mpikarama tsy mpikarama ianao, tsy vola no amponitoriko ny firazantsara, tsy vola no ampiasako tanaty ny fiangonana, fa manefa ny asa satria ny raha n'Andriamanitra anao an-trano. Miteny asa ty asan'Andriamanitra, miteny ny tenin'Andriamanitra. Zany izy io. Ary tsy maintsy soloana mihitsy zavana ny fiheveran'ny olona sasany miaratsiny amin'ny avoakan'Andriamanitra
Fatapitoerana anankiray zao zay indrindra masy paster tote zany paster mbola ihany ianao paster zay zay mandeha karamanao e zay azafady a tsy nareo no mamely lahy zay naniraka no mamely lahy fa tsy miankina misy ambola tsy karama miasa atao mitandra ny avanamalaka andrano tsy ampiasana izikemanteny karama fa velomana filazana azy sady tsy pikarama koa ny mitandra ny avanamalaka ny mijoromatoko malakaniva ihany mijoromatoko malakaniva ihany amin'izany hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy pikarama fa zao koa ny tsy hoe mahatoky fotsiny amin'izany hoe tsy mahatombola zany fa mahatoky koa amin'ny tenin'Andriamanitra itoriny mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra itoriny mahatoky amin'ny lafiny ihany koa zany izy raha valo tsara mahatoky eo amin'ny lafiny vola fa mahatoky eo amin'ny lafiny toriteny mahatoky eo amin'ny lafiny vola le raha valo teo fa mahatoky eo amin'ny lafiny toriteny rehefa teneny izy hoe tena mivenany amin'ny taninao any ianao mikarama any ianao mahazovaninao any ianao mitena zay tenenao any hoe akosa azafady a za tsy fikarama tonga eto ary ny tenin'Andriamanitra mitondraina aveko aminareo ndray zao izy a hitanao tsara fa oraty tanàty ny vadinao ny zanako ny tanàna ny tonika daholo zany hoe nanova sa tsy nanova ny toriteny amos tsy nanova izy nakely azy na teny mafy azamotoiny azany izy zamana maraka ijoro mahatoky pastera ny tenin'Andriamanitra dia tsy hovaina amin'izay mahafaly ny olona fa diasen'Andriamanitra tena ihany azany zany manavaka ny mpaminany marina sy ny mpaminany samboka ny mpaminany samboka rehetra dia manavoavoatra ny toriteny ahafaly ny olona mihaino azy fa ny mpaminany marina dia milaza diasen'Andriamanitra ambarany mety hanindrona ny olona kanefa ahavoavonjy azy zao ny teny zay talianay fony akilasy fahatelo zany tany sekoly anarako tamin'ny tanape manjakadiny hoy le talianay mampianatra izy zany mampianatra eo taizany mpianatra amin'ny sekoly eo dia hoy izy manao hoe falinareo tsara tsy falinareo tsy hafalinareo ny tenenako an'izany fa ny hafa-palatinanareo azany tsy koa asa mitano torina ny tenin'Andriamanitra falinareo tsara tsy falinareo ratsy saingy zao ny vaksiny tsy mahafaly mandrakarivo ny vakina tsy mahafaly mandrakarivo fa mansitona tsy mahavonjy sady zany amana zany izy io ka ny tenin'Andriamanitra tsy hovaina amin'izay hahafaly ny olona fa torina amin'izay ahavaovonjy azy indraindray fa tsy efa mitoriteny pastera tsy fahafaly ny olona sasany zay matenitenina amin'izany zany no fanonay zany no mahazatra anay inona zao mitoriteny tamin'ny fotoana manga ny pastera ndray mandeha dia tao karama dia ratsy tena ratsy mihitsy ny tenanao dia tekolon'Andriamanitra dia manefa tekolon'Andriamanitra fisimban'Andriamanitra mivoaka n'olona dia pastera koa mamy mitoka vavan'olona mitoka mba teniteneny eo tsy efa ny tenin'Andriamanitra dia torina amin'izay ran'Andriamanitra azy hamonjenantsika zavatra lehibe avanamalala miatserisika zany a alady olonantsika amin'ny fivononana lahidy zao natao hoe lahity mivoakan'Andriamanitra mba tena hijoro amin'izany mahavoakan'Andriamanitra zany tokoa mivoakan'Andriamanitra ravanamala dia zany mokendrena fa tsy mety raha miresaka an'izany tsika ataoko zany tsy mety hoe ianao lahika ato anatin'ny fiangonana ianao manana ny fanahy masina ny tenanao tempolo fanahy masina nefa ny asanao andavanandro vatoka tsy miaraka zany ka tsy miaraka mihitsy zany aty aminareo mitsisy kristiana mivatoka raha teo mety tsara mihitsy zany fa izany misy zany firavana tsy maintsy vahoakan'Andriamanitra hita mijoro isika ary torina atorantsika vahoakan'Andriamanitra mijoro tsy eto am-piangonana ihany fa any amin'ny birao iasana ny toerana ivarotanao any toerana ilalovanao any amin'ny tokantrano misy anao vahoakan'Andriamanitra ianao zany mikany hoe lahitra le avana malala dia mijoro mahatoky pastera mahatoky amin'ny lafiny vola mahatoky amin'ny toriteny izay amin'Andriamanitra atsika zay ny pastera ravana averiny kely le afana amin'ny pastera ny fiangonana malala inona le volonté pastera inona le voalohany averiny mahasara inona le faharoa atseny tsara mitenyreo misy ona tsy miteny izy alefa rena mafy tsara dia miteny tsara amin'ny fiangonana rehetra isa roa telo
zay ny paster ilesaka manareo izy za zany zao afakio baibolinareo ary ao maro filazantsaraka matrika toko fahafolo inona ny afatra ho an'ny fiangonana ny afatra ho an'ny fiangonana dia ty tantara mivarotibeo jamba fitiavana malala dia izao ny afatra voalohany dia izao mitandrema tsy horindrina mitandrema tsy horindrina avy any amikely zany avana mitandrema tsy horindrina inona moa ny rindrina rindrina ny avana malala dia sakana raha mandeha ianao ka misy rindrinao midono amin'io rindrina ianao afaka mandroso anao sa tsy afaka mandroso tsy afaka ianao zany hoe ny rindrina dia sakana ka izay no ampitandrema ny tenin'Andriamanitra ry fiangonanao ry vahoaka be sy ny maro tandremo ianareo so rindrina mitandrema tsy rindrina zavatra mitranga dia izao Bartimeo jamba ny antsoantso nangetageta ny famonjeny Jesosy Kristy ny andro ny famonjeny Jesosy Kristy saingy jereo hoe raha tonga amin'ilay marka toko fahafolo nareo ny andininy valamefapolo ahoana misotra na raha ary maro no teny mafy azy manino mba hangina le olona mangetahita famonjena lehibe sy ny maro manahaka anazy mangina ianao aza miantsoantso an' Jesosy zany aza ngelingeleny izy toy ny temo hoe tsy manana anjara amin'izany famonjeny Jesosy zany ianao le vahoaka nanjary ino nanjary rindrina nanakana ny Bartimeo tsy ho tonga teo amin'i Jesosy tsy ahazo ny famonjena ary zany le manao malala no antso amin'ireo fiangonana mitandrema tsy horindrina mba tsy ho isika vahoaka kristianina no anjary sakana ho an'ny olona any ivelan'ny fiangonana tsy hidinana ny fiam-piangonana zay zany ho izy ny fitondrantenanareo any amin'ny fiandrana andavanandro ny fomba fifandraisanareo samy anareo any amin'ny fiandrana andavanandro ny fifandraisanareo amin'ny fifanila vodin'entina aminareo sy ny mpiara-belona aminareo ny fomba fiasanareo any amin'ny birao iasanareo ny fomba fiasanareo ny toerana fivarotanareo raha varotra anareo ny fomba fiasanareo any amin'ny hôpitaly raha fitsabo ianareo ny fomba fiasanareo any amin'ny sekoly raha fampianatra sy tokony raha anak'ireo fampianarana ianareo ny fomba fiasanareo eo amin'ny sehatra rehetra misy anareo jereny ny olona tsy kristianina ianareo dia tandremo sao ianareo ny sakana mahatonga ny olona kely manao hoe raha ohatra nyreny ny kristianina aleoko ihany tsy miditra am-piangonana azy reo izany diavana dia zany daholo zany a na lehibe tsika na tanora isika dia tandremo tsara mitandrema tsy horindrina sakana manakana ny olona tsy ho tonga any amin'i Jesosy Kristy be tanora nareo ry avana marava dia toika aminareo anaka nareo tanora tandremo tsara ny fiainanareo mba tsy rehefa mahitanareo ny ankizy tanora namanareo zay tsy mba mivavaka dia tena manao hoe mibata hoe kristiany mitovy amina ihany raha ohatra ka ny ankizy namanareo any am-pianarana any rehefa atao mifanadina manao fraude le ankizy kristiana koa manao fraude io le ankizy kristiana hoe mitovy amina ihany fa tsy maintsy hitan'ny ankizy tsy kristiana hoe hafa ihany ny tanao kristiana raha ohatra ny ankizy namanareo any manana namana aloha tsodiko ndresa manana sipa dia any zany miaraka amin'ny sipany any dia izy ny sipany mbola sipa kely 5 taona 9 taona 10 taona 12 taona dia mamilay fandrina sary dia izany nataondrano tsy kristiana dia ny kristiana koa tonga dia miaraka matorsary mitovy aminay ihany fa ny ankizy kristiana tokony mafa fa raha izany zavatra mitranga mitovy ihany dia manjary sakana mitovy ina ny akaisana refiona raha hitovy ihany fa tsy maintsy ho hita ny tanora namanareo izay tsy kristiana hafa ianareo satria kristiana mba tsy ho sakana ho azy ireo amin'ny fanatonany any Jesosy Kristy fa raha hita mifahafa ianareo dia andeha anatona anareo izy ary zany dia amina malala ny fandriany Jesosy Kristy zany ny fandriany Jesosy Kristy mba tena tsy ho sakana mihitsy isika mba tsy ho sakana mihitsy dia lazaiky le afatra faharoa mitoyan'izay zany hoe mitandrema tsy horindrina dia mitoyany dia minao meteza kosa ho tetezana ahoana le tapany faharoa teny mamy meteza kosa ho tetezana satria ny tetezana io zany zao poza amin'ny tetezana ny sabo zany inona moa natao ny tetezana dia mampita ny olona zany izy
zany mirakay diarinapi dia misy tetezanao dia manino tafitenao zany hoe raha tetezana isika dia isika no mampita ny olona maka izy makao amin'ny Jesosy ny famonjena arainao rasany to ny ahatonga antsika kristianina vahoakan'Andriamanitra ho tetezana mampita ny olona makao amin'ny Jesosy Kristy mampita ny olona ho tonga ao amin'ny famonjena Jesosy Kristy raha ny aoson'Andriamanitra ny ao dia mijoroa arak'izany ianareo meteza ianareo ho tetezana mampita ny olona ao amin'ny Jesosy Kristy tantara kely an'izao resaka aminareo zao a efa ely zany tantara zany misy boky kely navoaka ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly dia misy an'izao tantara zao ny fanelatrano reto ramatroana anakoroa dia nitato amin'ilay trano anankiray kristianina tsara resy lahatra nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjy azy tato amin'ilany kosa tena olona tsy mibavaka misy dia mifanelatoerana eo dia mifankahitena dia mifanelasera mifampiarava maraitsy alidy eo dia ilay kristianina zany mba manipy resaka foana amin'ilay olona le namany le raha matosy mibavy mba mivavay da mivavay dia miainy fetsy mareny zany le tsy kristianina tsy miainy mihitsy andao mahivavaka andao maniten'Andriamanitra e ndray andro nandeha niantsena le raha matosy kristianina nandeha niantsena tany izy dia avy be navay ny bazary tany izy avy niantsena tany resaka le entana be avy any dia le namany anankiray le kristianina mikarakara zaridaina tany teo hitany ifampiaravaka izy vady ahoana avy niantsena dia tena izy dia ondray le raha matosy kristianina tasy mba manolona tena ho an'Andriamanitra ho any tetra le raha matosy kristianina ka izy avy niantsena io nividy ovy inona ataony izy tesio nalainy le ovy ngeza be tao anatiny any nitorao le raha matosy kristianina isy enao zany nakorately zamateo zany tesosy zany foana dia nitorahany azy le ovy tsy namaly le kristianina volana vitsivitsy taty aoriana rona telo ty le raha matosy kristianina nandeha nandondona tao ambadabada ray ohatra raha matosy hoe soso anina ty ndray tsy zany izy fa telo volana lasa zay dia nitorahano tamin'le ovy any ka namboleko le ovy dia pizy vokatry ty raha avokely koa ateloko aminy ateloko aminao izy le ovinao ty dia natery le ovy teo le raha matosy vateotsy dia misaotra izy raha ohatran'izany ny kristianina bakeo kristianina azonareo zany avana izany no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao ho tetezana isika ahafahany olona mikemana raha ohatranao ny kristianina bakeo kristianina ihany koa azonareo ve zany ava azo satsy azo eny sasany moa mahazo fa sasany miazoazo tsy tiany koary ny afatra ho anareo fiangonana ny afatra ho anareo fiangonana dia zao mitandrema tsy horindrina meteza kosa ho tetezana anareo hoe amanana ny afatra any any inona ny afatra iombonana manompotanina sy ny fiangonana avakeo ny baibolinareo Filipianina 3:13 misy afatra ala korokory avy namararo raisika avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny Filipianina 3:13 ny afatra voalohany dia zao miezahatra miatrana ahoana ny afatra voalohany atao ohatran'izany nazavana miezahatra miatrana alefa nareo zereo milaza ny Paoly any zao misaotra aminarano le Filipianina 3:13 iny zany feokira fotsy ny fanailana matory Filipianina 3:13 tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka hiazo an'izay niazonan'i Kristy Jesosy aho ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra ray olona ataoko manino ho izy manadiny zay zavatra ho iny ka miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha miezaka hanatratra ny marika eo hanatratra marika ahazoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra ny ambony ao amin'ny Kristy Jesosy zereo tsara ny fiverimberenana teny miezaka ho ny apôstôly Paoly aray mafatra iombonantsika nampitandrona isika navaoaka n'Andriamanitra mieza hatrana
hatrany. Avereny hoe ezaka mitoy io avana malaky. Tsy misy olona mitsy afaka mieritreritra hoe za kosa rehefa za efa tanteraka ka tsy misy ezaka tokony ataoko sia. Miezaka hatrany isika riavana, mbola ity andalana isika, mbola ity ampiazaka zany isika, dia miezaka hatrany eo amin'ny fialantsikalalana amin'ny tombolo sy ny fanokona azy. Fa miafatra faharoa riavana izao manao hoe ny tanjona any an-tanitrano, ny tanjona any an-tanitrano. Anareo hoe akamboko zany izy io mieza hatrany ny tanjona any an-tanitrano. Alefa zay mitsy nambarany Paoly eo amin'ny 1:10 miezaka hanatratra manitra aho azokolokoka ny fiantson'Andriamanitra aizy any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy any an-danitra. Raha ny marina zany avana malala ny lalana fiainana kristiana dia lalana miakatra manakary mibanjina nino mibanjina ny lanitra. Ny tanjona ny fiantson'Andriamanitra any ambony no manjiky za tsy variana amin'ny zavatra ny tian-tany ity. Tsy voasarinitry ny zavatra samihafa mahadaladala ny olona itya fa mandroso fa ary ny tanjo dia ny atongavako any amin'ny fiainana manakizay. Tonga amin'ilay hira manao hoe any an-tanitrano ny fonena any any mody raha miala ity. Mba miomanao amin'izany monareo? Ny sasa moa dia vonina fa ny sasa zay any mijereny sara. Za no hoany fa dia manantinany hitan'Andriamanitra raha hoaninareo. Raha hoaninareo. Za tsy ahita misy manindry za ohatra nahitandrana tamin'ny Besako fa lasaizy izy asy tonga aty loza maro. Ny tanjona izy any an-tanitrano any miloka ny fiantson'Andriamanitra any ambony. Zany izy avana manao ka samy manana zany tanjona zany avokoa. Na ny tanjona izay mitory ny firazantsara na ianareo izay hitorina ny firazantsara. Fa tsy hoe za mitory ny firazantsara za mety efa vonjy tsy problème mitsonona nareo na very azy tsy raha mihitsy. Za mitory ny firazantsara ary ny tanjoko dia ny tonga any amin'ny fiainana manakizay za tonga any. Fa ianao zay hitorina ny firazantsara raiza ny firazantsara raiza somary fa Jesosy Kristy sy mifamonjeny dia andao miaraka manositsika miezaka makany an-danitra. Zany ny tanjona ny avana malala atanjona lehibe zany miantona ny lorany Jesosy Kristy ny tenany teo amin'ny andro fijaliana, miantona andatsahana raha antsika, miantona hitsanganany tamin'ny maty dia miantona antsika tsy ho very fahanana fiainana mandrakizay. Ary miantona ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra dia ny anokatrany lanitra hidirako za mpanota, hidiranao mpanota na naiky azy tamin'ny finoana ka no amalinona ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny vaovao mahafaly. Dia mandeha avana malala misedra ny zavatra sarotra rehetra, mandresy ny fakapanahy rehetra, miady rehetra tokony aretana, mbola izay fanokona rehetra tokony atao eny an-dalana ho aizy ho any an-danitra isika. Ary raha miavana no antson'Andriamanitra lehibe raha miteny isika hoe miorena miantso ny tompo dia nantsona ho amin'ny famonjena, nantsona ho any an-danitra isika. Ka za mavela misy na inona ampivianao anadino amin'izany dia very ianao. Very ianao. Atao izay atongavanao any an-danitra hivokiro ny famonjena nomenanao ao amin'ny Jesosy Kristy. Zay daholo ny afatra rehetra. Za moa zany hiraka dia ataoko hiraka mpanaovina. Zay ny afatra rehetra nanirana. Andao avelona daholo ary ny afatra rehetra. Ny afatra ho an'ny mpitandro izao. Avelinareo tsara mafy. Ny fiangonana isa ho atelo. Pastero mijoro mafitoto. Anareo? Pastero mijoro matoky. Ho an'ny fiangonana izao mitandrema tsy ho rindrina, miteza kosa ho tetezana. Antsika rehetra nampitandrina na fiangonana mieza hatrany mitanjona any an-danitra dia tongotsara mitanjona any an-danitra akamitandrina isa ho atelo mieza hatrany mitanjona ny lanitra sasany dia gaty ianao avela kely mandeha mieza hatrany man'Andriamanitra zay ny voninahitra. Raha tsy tapavela ty besakotsiny ary manantena hitanareo any an-danitra raha hoaninareo aho. Man'Andriamanitra zay ny voninahitra. Amen.